Arak'izay dia efa vonona ny fédération sy ny mpiara-mionatoka amin'ny fandraisana ity fifanana ity. Eo ihany koa nefa ny fikarakarana ireo fotodrafitrasa ka anisan'izany ny fanamboarana ny kianjaben'ny Mahamasina raha araka ny hinambaran'ny filohan'ny fédération Andriamatoa Amazy zany. Mila kosa nefa ny fahavononana avy eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sisa ny fanamboarana ity fotodrafitrasa ity araka izao fanazavana entiny izao. Homologation ngamba iny tokony andeha ho azy satria Mahamasina nge mandray na Coupe du Monde azy fa misy fanamboarana tsy maintsy exiger, misy koa fandeferana zay tsy maintsy apetraky ny CAF matetika na ny FIFA amin'ny zavatra maro. Fandeferana zao ohatra amin'izao fotoana zao stade zany nge tsy maintsy misy vidéo surveillance, ohatra stade tsy maintsy individualiser ny seza ipetrahan'olona rehetrarehetra pour des raisons de sécurité rehetra zany. Nefa le ferina le izy amin'ny développement du football en Afrique, le ferina ny confédération africaine de football na ny FIFA. Fa amin'ny pelouse ny problème lehibe marina fa nefa araka ny resahana iny efa nampanao devis mandany fédération vola amin'izao fotoana zao na ka technicien spécialisé avy ao La Réunion zay efa nanao devis, nanao planning zay ny mahatonga ny fanazavaiko tamintsika nge zany hoe tsisy compétition atao amin'ny fédération ntsony eo fa tokony fermer tanteraka Mahamasina partir an'izao mandra-pahatonga ny mois de mars. Raha izay no mipetraka raha ekeny rehetrarehetra zay vita io tsisy problème fa misy fantamina ny arana eto amin'ny fitsakana amin'ny alalan'ny ministre-ny sport fampiresahana zany amin'ny fametrarana ny pelouse io ihany ny ela fa ny fandaminana hafa ohatra ny vestiaire zay tokony ho apetraka amin'ny laonany, ohatra ny loge ambony eo, ohatra ny place ny média zay manana rafitra efa mipetraka amin'izay dia reny na un mois deux mois nge mety vita reny zavatra reny rehefa volonté mifanaikitsika rehetra fa zavatra tsara ho an'ny firenena io avelany ny problème mety dissension hafa okoatra amin'izay fa ny zay intérêt zay hoe intérêt ny tanora io, intérêt ny le firenena io amin'ny visibilité internationale andao sampy mandeha amin'iny aloha ohatra ny ataon'ny firenena rehetra zay digne d'une nation. Nanga manazoko ivolana aminazy rehefa mipetraka zay io rehefa mipetraka volonté ny rehetrarehetra zay mandeha vita io raha io satria na ny entreprise anao an'le izy na ny matériel anavanan'le izy eo efa mipetrapetraka atao zany.